malalo amin'ny tompo ry fiangonana Ambohidately faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga ny atokantranoreo ary amin'ny fanarahanareo amin'ny taranaka Ambohidately teo anatin'ny Facebook sy nafanazavana kely ny amin'ny fetin'ny taranakitsika ny amin'ny taona izay nembo tamin'ny 30 novambra ka hatramin'ny 1 desambra misy fiovana kely tsy tahaka ny mahazatra satria dia nataon'ny fiangonana fitokanana ny tsangam-bato 510 taona ary ihany koa ataon'ny fiangonana ho fiaraha-mivavaka noho ny fetin'ny taranaka. Somary nova endrika hoa ilay fankalazana ny fetin'ny taranaka ka natao mibahana indrindra ny amin'izany ny herinandron'ny taranaka izay hanasongadinantsika ny zavakanto ny kolotsaina ka dia manomboka ny 30 novambra latsinainy manomboka amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany eo dia atsotsika ny chorale Ambohidately sy ny chorale Maintomolaly anatanteraka izany hira ara-pilazantsara izany izay fanokafana ihany koa ny herinandron'ny taranaka ary ny asaitsika manokana na atsotsika hoe invité spécial amin'io dia ny mpanakanto tarika Fira Solofoniaina ny alatsinainy io dia toy ny atalata ihany ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka dia ny ao anatin'ny fetin'ny taranaka dia misy ireo mpanakanto fiangonana izay mpiangaly ny hira fahiny raha tsy laza fotsiny amin'izany izay angadina nanana sy finahitana tamin'ny voamaintolahy ny faran'Andriamanjato. Ao ihany koa Ramatoa Andry Rakotonavalina izay manan-talenta manokana ny amin'izany kalony fahiny izany ary indrindrandrindra ireo zanaka ny fiangonana marobe ary ny amin'ny talata voalohan'ny volana desambra indray izay manomboka amin'ny 5 ora sasany any ka hatramin'ny 7 ora sasany dia misy an'ny tarika solika izay araka amin'ny fiangonana Ambohidately ankalaza izany fetin'ny taranaka izany. Ny alarobia indray tsika dia miaraka amin'ireo mpanakanto mpanao mozika ao anatin'ny fiangonana izay maro dia maro kosonganina manokana amin'izany ny fanaovana klasika ny asin'Andriamanjato ireo mpitendry zava-maneno maro isan-karazany na ny tsofina na ny tendrena dia ao ihany koa Valérie Ravelson izay anafana izany fotoana izany dia ny mpanakanto atsotsika manokana amin'io dia mijery mozika izay hiaraka amin'ireo mpanakanto fiangonana ireo hitera amin'ny feon-java-maneno retona ny alarobia manomboka amin'ny sasany any ka hatramin'ny 7 ora sasany. Ny alakamisy 3 desambra indray tsika dia misy ny mpandihy vakodrazana eo amin'ny fiangonana ireo mpandihy amin'ny fiangonana izay miaraka hira vakodrazana amin'ireo zazakanto izay zaza vao nisondrotra eo amin'ny fideranany fankalazana vakodrazana zany eto amin'ny firenena dia ireo no miaraka amin'ny zanaky ny fiangonana manomboka amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany ihany. Ny asabotsy sy ny alahady no somary miova kely satria ny azoma sy ny asabotsy dia hiova endrika kely satria manomboka ny azoma dia efa hisokatra ny tsenabe ny taranaka dia ny anafana fotoanantsika amin'io dia ny farakely no atsotsika anafana fotoana dia misy ihany koa ireo fampisinontsika famitianantsika ny zavatra nataontsika rehetra na indrindra izay karakarahantsika ny 510 taona izay dia averintsika eo ny kolo voninkazo ny kolon'andro izay atsotsika ny taranaka manontolo dia ao anatin'izany rehetra izany ny tsenabe ny zanaparitra izay zava-dehibe indrindra dia manentana antsika rehetra zanaparitra manentana antsika rehetra taranaka rehetra mba hanokatra izany tsenabe izany. Ny azoma izay mitoy ny asabotsy raha teo dia mitoy ihany ny tsenabe ka ny anafana fotoana mandritra ny asabotsy dia eo i Lucasina i Pasteur le miaraka amin'ny Rajo iny sy ny chorale manodidina antsika eo izay nanafana fotoanantsika ny asabotsy manontolo dia miantso antsika rehetra ny amin'izany tsenabe ny taranaka izany. Ny alahaditsika rehetra dia hiara-mivavaka any an-tranon'Andriamanitra amin'ny efitsika Ambohidately izay fiangonana misy antsika ka amin'ny 7 ora sasany no fidirana. Rehefa vita ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka fitrotronam-bavaka ny taranaka tsirairay ny fianakaviana tsirairay
dia mirositsika amin'ny fiaraha-misakafo izay ataontsika ao amin'ny akany 20 taona izay avy navaozina. Dia ireo zany ao anatin'ny akany io no anaovantsika izany sakafo zany, sy indrindrandrindra ho fitokanantsika ihany koa ilay tsangam-bato lehibe izay efa vitantsika fiangonana tamin'ny endriny manontolo. Dia miantso ny fiangonana manontolo isika, miantso ny tanànaka rehetra. Ny tiana hampatsahivina kely dia mandritra ty volana novambra ty dia misy ny efa nitapahan'ny mpievitra raharaha teo ary nankatoavintsika andray dia ny hoe anao rakitra vokatritsika. Ny rakitra faharoa mandritra ny volana novambra dia ataontsika vokatra, ka izany vokatra zany dia izay fananana hoe tsika vokatra no ataontsika ao anaty sobika zany ho aterina eny amin'ny altara. Ataontsika fanateram-bokatra manodidina zany izy io ka mandritra izay fotoana izay dia ny volana isaky ny alahady mandritra ny volana novambra nanatanterahantsika izany. Ireny vokatra ireny rehefa avy eo noentsika amin'ny tsena be ny taranaka izay manana stand manokana amin'ny fiangonana hamarotan'ireny vokatra ireny. Ary ny sisa tsy lany kosa dia ataontsika lavanty ny alahady amin'ny fitokanantsika ny trano sy ny sakafo ampitolo izay rahantsika mifaly mandritra n'iny alahady fetin'ny taranaka iny. Dia tahak'izay ry ava-malala ny ankalazantsika ny fetin'ny taranaka amin'ny fotoana ity. Dia mankasitraka amin'ny manaraka indray misaotra indrindra tompoko.